Karisitsika tamin'iny fanadihadiana teo io moa fa dia tena hipoka tanteraka ny kianja Makita amin'ireto lalao roa sakana eo amin'ny top 14 na ny fiadiana ny tombon-dakana Analamanga taranja rugby ity. Ny faniriany rehetra angamba dia ny ahitana mpijery marobe tonga eny kianja tahak'ireny ho an'ny taranja rehetra misy eto Madagasikara. Amaraparana fotoantsika ao anatin'ity fandarana mahery ity dia ny eo amin'ny resaka ady totondra kosa no entina anohizana ny fandarana. Mpitatana avao amin'ny ligue parta zany hoe filohana ligy maromaro vitsivitsy no nanangona sy ny mba hangataka fionana amin'ny filohan'ny federasiona malagasy nyty taranja ady totondra ity ny faraika amin'ny telopolo ny volana janoary izao. Ny antony zany fangatahana fivoriana zany dia mba hanaovan'ny mpitantana vaovao ny tatitra taorinan'ny 5 volana nitondrany nambaran'izy ireo ary fa tsy de nisy ny zavatra vita tao anatin'izay 5 volana ny tantanan'ireo mpitantana vaovao ireo zay. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny tatitra tamin'ny resaka natao tany ivelany mahakasika n'ity olana ny taranja ady totondra ity, miandry ny mety ho fizotran'io fivoriana irahan'ireo solotenan'ny ligue parta vitsivitsy ireo miaraka amin'ny mpitantana ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra zany sika amin'io paraika amin'ny telopolo ny volana janoary io. Ny faniriana nefa dia nisy ny filaminana trano fa tsy ny disadisa tahaka ny teo aloha no hitranga satria samy manana eritreritra ny ampandrosiny ity taranja mamin'izy ireo ity avokoa ireo olona zay manao soni sy ny mpitantana vaovao ny federasiona malagasy ny taranja ady totondra.